aka ohatra tsotra eto aloha mba ho azonao ampiaino ny tiako lazaina. Ohatra, tia fampiraharaha amiko ianao satria fantatrao fa manana tany midadasika aho, mety hamoaka vokatra be dia be toy ny vary, ny ovy, ny katsaka, ny karaoty, ny volamena sy ny sisa. Kanefa sady tsy manam-bola aho no tsy afabela miratrema satria ananany trosa. Dia hoy ianao amiko, tsy olana izany fa hovidiko amiratrema ny trosanao rehetra, dia amiko indray ianao no mifampiraharaha fa tsy amiratrema intsony. Dia hifanakalo zavatra isika. Ohatra, omeo vary roagony aho atakaloko fahitalavitra iray. Amin'izao krizy arabola iraisam-pirenena izao, mahazo vana any ivelany any ny fanaovana takalo fa tsy mahay manao an'izany ny mpanao politika mahazatra satria tsy afabela amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Amin'ny diaspora sy ireo firenena tsy nama ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no tokony hanaovana izany fomba fiasa vaovao miankina amin'ny takalo izany. Ohatra, amin'ireo firenena ao amin'ny vondrona Cairns, izay misy firenena 7-10 mpanondram-bokatra mankany ivelany, dia ireto avy: Australie, Afrika Atsimo, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Bolivie, Canada, Chili, Indonésie, Malaisie, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, Uruguay. Ireto misy fomba fiaraha-miasa miankina amin'izany fanaovana takalo izany. Kanefa moa famintinana ihany no omeko, fa mbola mampirisika anao ihany aho hividy ny trosa manandevo no fahavalo, mahita anao ny antsipriany an'izany fanaovana takalo zany amin'ny fizarana fahatelo ao amin'ny boky. Atakalo zavatra ny trosan'ny Madagasikara, izany no atao hoe swap debt. Manantona ny banky foiben'ny Madagasikara ny olona na orinasa te hividy ny trosan'ny Madagasikara. Omeny banky foibe vola izy, vola gasy io fa tsy vola vahiny, dia manangan-javatra eto Madagasikara ilay mpividy ny trosan'ny Madagasikara. Maro no endrika isehoan'ny trosa atakalo zavatra fa ohatra roa ihany no omeko. Ohatra voalohany, avadika vola gasy ny trosa dia mananga-javatra eto Madagasikara ny mpampiasa vola ny vidy ny trosan'ny Madagasikara, toy ny tetikasa fampandrosoana ny faritra mena be sy melaky. Zany no atao hoe debt for equity swap. Ohatra faharoa, atakalo vokatra ny trosa, toy ny hoe atakalo ovy na tongolo avy aty Madagasikara, ny trosan'ny Madagasikara no vidiny. Zany no atao hoe debt for product swap. Azo atao koa ny takalo ambaratonga faharoa, atao hoe compensation deuxième génération. Manaiky anao zavatra eto Madagasikara ny mpanambola, na izy manangana orinasa vaovao, na izy manao takalo arabola. Zany no atao hoe compensation financière. Ity takalo ity no atao raha te hanangan-java-baovao i Madagasikara kanefa tsy manambola. Ny BOT, Build Operate Transfer, zany hoe manamboatra, maka vola, mampita, no endrika isehoany zany takalo izany. Omeny fanjakana malagasy fahefana ny orinasa tsy miankina, na teratany na vahiny, ampiasany volany, ampiasany fahaizany, amorona foto-drafitrasa vaovao ka hiasa mandritry ny fepitoana ifanarahana izy. 20 taona hatramin'ny 30 taona matetika, fa tsy 7-20 taona toy ny nataon'ny Filora Valmanana tamin'ny Daeo. Rehefa tapitra ny fepitoana ny ifanarahana, ny fanjakana malagasy no lasa tompony ilay foto-drafitrasa. Mandritry ny fotoana hitantanany azy, ilay orinasa vahiny tsy miankina no manavao daholo ny fitaovam-piasana rehetra, manao ny fikotsakotsana rehetra sy mandoa ny karaman'ny mpiasa araka ny voafetrany lalàna mifehy asa. Maka vola amin'ny mpanjifa izy ary tsy manome ofany amin'ny fanjakana na ariary azy. Ny tanjony dia tafaverina tanteraka ny volany ao anatin'ny fotoana ny fanarahana. Maro ny tetikasa azo atao anaovana fifanarahana BOT tax izany. Ohatra, fanavaozana anireo ozininy Sirama, any Brickaville, any Nosbe, any Namakisy Ambilobe koa angamba azy. Ny BOT izao no fanao any ivelany any satria efa losom-balana ny location gérance. Manao ny fanavaozana rehetra ilaina ilay orinasa tsy miankina, dia izy no hitantana ny Sirama mandritry ny fepotona ifanarahana. 20 taona ohatra, izy no manome karama ny mpiasan'ny Sirama.
izy ny mikojakoja ny ozinina toy ny raim-pianakaviana, anazy ny siramamy sy ny vokatra rehetra azo avy ao, dia izy no mivarotra ny vokatra. Rehefa tapitra ny 20 taona ny fanarahana, miala izy ka ozinina vaovao mandeha tsara no atolony ho an'ny fanjakana malagasy. Azo atao tahaka izany koa ny tetikasa mikasika ny fanamboarana ny lemaky ny ankaizina, ny fanondrahana ny lemaky mangoky ambany, ny fanatsarana ny zavadrehetra manodidina ny fambolena toy ny famokarana masombolo voafantina, any mahitsy, Kianjasoa, Tsararano, Marovoay, Tanandava sy Mangoky, fanamboarana zezika, fanamboarana milina entina mamokatra toy ny sary sy ny hersa, fanavaozana ny laboratoara fiarovana ny voly, zany hoe laboratoara phytosanitaire sy ny sisa. Tsy adino amin'ity ady atao amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ity ny lanjany serasera ka fiarah-miasa amin'ny mpampiely vaovao maleo tena, tsy baikoa ny fianakaviam-be raisam-pirenena no tokony tadiavina. Ohatra, miara-miasa amin'ny Mediapart. Zany Mediapart zany dia famoambo avao frantsay maleo tena, mamoaka vaovao anazy manokana ny Mediapart, kanefa raha mifanaraka aminy isika malagasy afaka mamoaka vaovao avy amintsika koa izy manao fifanarahana aminy. Ny raharaha maizina na fen'ny mpitondra fanjakana frantsay toy ny raharaha Betancourt tamin'ny 12 ny raharaha Jérôme Cahuzac voaingana teo no nivoaka dia ny Mediapart no maleo tena. Andro lehibe amin'ity refondation ity ny fahazahoana fahaleovantena ara-tsakafo. Tratra izany tanjona izany namana Ismaël. Afaka 5 taona monja raha ela indrindra raha mpitondra tsy miankin-doha toy ny antoko otrik'afo no tonga eo amin'ny fitondrana. Fa tsy ho tratra na oviana izany raha mbola ireo mpanao politika miankin-doha ireo ihany no eo amin'ny fitondrana, satria tsy mahavelo amin'ny tena izy ireny, manantena fotsiny vola any an-tsinkinam-bazaha. Aoriany 5 taona ihinana vary sy laoka intelo isan'andro ny malagasy 20 tapitrisa, na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Anana trano ipetrahana daholo fa tsisy ipetraka amin'ny trano sase intsony. Tsara fitsaboana raha marary. Izany no tokony atao tanjona fa tsy ny OMD, Objectif du millénaire pour le développement, fandrebirebena ataon'ny firenena mikambana. Ny fari-piainan'ny malagasy mivoatra no zava-dehibe fa tsy ny fankatoavan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Aoriany 5 taona, satria betsaka ny sakafo vokarina, isy ambim-bava aondrana mankany ivelany. Mino ay ianao mpiaino. Fa rehefa ampisakafo Madagasikara, tsy afaka ampifilafila fankantoavana intsony ny fianakaviam-be raisam-pirenena, satria anao tsy omby aloha ankaty Madagasikara ny firenena maro. Satria isika miteny zao, olona ny tampitrisa no voany kere any ivelany any. Araka ny tatsa nataony FAO tamin'ny taona lasa 2022, 70% tapitrisa ny isan'ny olona tsy ampy sakafo eran'izao tontolo izao ankehitriny, ary vao maika mahazo laka ny kere any Moyen-Orient sy any Afrika. Ny gazety anglisy piseho isan'andro The Guardian dia nilaza fa isy krizy ara-tsakafo goavana hitranga manomboka amin'ity taona 2012 ity, satria miavitsy ny tahiry varim-bazaha eran'izao tontolo izao. Nisy maintany goavana tany États-Unis tamin'ny 2012 dia niakatra ny vidin'ny katsaka sy ny vidin'ny soja eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy ampy ny rotsakorana tany Rosia manodidina ny mer Noire. Dia hoy andriamatoa Abdol Reza Abbasian, mpahay toe-karena zokiny ao amin'ny FAO, mihoatra ny zavatra vokarintsika, ny zavatra hoanitsika, dia miaina ny toerana toy ny fenantitra ny tahiry sakafo rehetra eran-tany. Miteraka korontana amin'ny firenena maro ankehitriny ny kere sy ny fiakaran'ny vidin'ny sakafo. Amin'ny firenena sasany aza misy rotaka mihitsy satria naona ny olona. Tamin'ny 1 avrily tamin'ny taona 2020, nedina an-dalambe ny vahoaka tany Abidjan satria niakatra ny vidin'ny sakafo. Tany Egypta nisy rotaka tamin'ny aprily 2020 satria sady niakatra ny vidim-piainana no tsy ampy ny mofo.
tamin'ny 10 avrily 20 nisy rotaka mahery vaika nitranga tany Haïti satria niakatra 50 isanjato ny vidin'ny vary, ny vidin'ny tsaramaso, ny vidin'ny voankazo sy ny vidin'ny ronono amby fotsy. Tany Indonezia nisy rotaka satria nitombo avy 2 eny ny vidin-tsakafo. Tany Filipina nidina an-dalambe ny vahoaka satria niakatra 50 isanjato ny vidim-bary sy ny sisa sy ny sisa. Izany no anaovako hoe tsy mila mampiasa basy sy tafondro entina miady amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Rehefa ampy sakafo ny malagasy sady ampy ho an'ny malagasy no misy ambimbava azo ahondrana any ivelany, tsy afaka anankenda antsika intsony ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria ankaty Madagasikara ny firenena maro ividy sakafo toy ny firenena maro nandeha tany Egypte tamin'ny andron'ny Joseph.